Fanolana mirongatra toromarika avy amin'ireo mpimasy ho an'ireo mitady hareny hoy ny nifinakanga. Raha rahampirenena 12 taona aty aoriana mahatsiaro voafitaka ny mpanina. Faravan'ny firenena ho faranana aoriana ny 7 Mey ho irivo rakotovao. Sabotsy 13 Martsa 2024 manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasaka anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny politika mifandraiky amin'ny fifidianana avy hatrany isantarantsika izao fampahalalam-baovao izao. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany tao Andrenivohitra Betsimisaraka ny ampahany tamin'ireo kandidat olotry ny vovonana politika firaisankina ho ana distrika 12 ao amin'ny faritany Toamasina. Ampahany ihany ireo natolotra androany ireo fa mbola misy ireo distrika eo andalam-pandiniana ho ny fanazavana. Any an-toerana nanangona ny vaovao Germain Mejanary sy Taiziniana. Kandida ho an'ireo distrika 12 izay atolotry ny vondrona politika firaisankina ato anatin'ny faritany Toamasina no nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany. Eto amin'ny distrikany Toamasina voalohany izay mahazo ny mandat zany na ny attestation d'investiture dia Randet Salama Saki ningavenao Nagavenao zany yakatra arabainy zareo ery aloha ery sady hoentan'ny vahoaka manatrika eto. Vitsy zay dia miverina eto indray aloha ianao a. Dia miangavianao iverina eto indray vetivety aloha ialahatra eto indray. Verina ty indray zany zavady. Ny candidat eto Toamasina voalohany ihany Andrianary Fetra malalany ihany satria anankiroa moa no eto zany. Atao anatin'ny distrikany Toamasina faharoa Andriamatoa Tovindraza Odilon Jonas. Manaraka azy eo district amin'ny Vatomandry Andriamatoa Talata Michel efa chef de région nareo taketo zany. Distrikany Antanamboa Manapotsy Andriamatoa Maharamby Ndalana Espérant. Andriamatoa Razara Pierre Roselava Fidèle président Fafadarana Batondrazaka. Candidat tsika parafaravola Andriamatoa Rapiekijana Slof Ery. Distrikany Moramanga Andria Malala Armanana Hermanana zafady docteur izy iny. District Mifeniriveste Andriamatoa Mamad Amad. District Sonerano Vongo Andriamatoa Tody Arnaud. District Vavatenina Razafomanatsoa Jean Christophe. District Mananara Zakael Boniface. Manana andraikitra lehibe ianareo voatendry ho candidat avy amin'ny firaisankina hoy ny Filomary Karavalomanana. Tsy candidat avy amin'ny antoko politika tokana fa candidat ny firaisankina. Raha mijery avarivo zay makaty amin'ny akaikin'ny pôly iny dia tena gaga mahita an'ilay lalana eto tapitanana. Reny amboaritsika ireny fa tsy matahotra ho vitatsika daholo tena tsy zanako mbe ampianariny romano amin'ireny zahay fa hainay ireny miresaka hoe ahoana fanampiana fanamboarana an'ireny lalana ireny hoe aminareo
satria dia tena mampalelo mihitsy mahita an'ilay firenena tsisy firenena mandroso tsy ho vita mihitsy fampandrosoana raha tsy haitsika tsara nokojakoja manamboatra ary indrindraindrindra ny fampianarana ny zanakitsika tena ilaina ampianarana tsy mianatra ny akamaroan'la ankizy tena tsy mianatra ary farany tsy manam-bola la ray aman-dreny fa na dia ny aniko hoaniny ary tsy mihinan-kanina ka dia mampanantena anareo zay ry vahoaka aleotsika irahina miantso anareo zay ry antoko politika sasany ianareo zay mahafantatra tsara sy mahita tsara fa tena mizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahitsiana mihitsy zay ny teniko ataoko eto dia tsy hodrano an'izy ireo aleo alasa ombiny zava-manasatra ary airesaka sy sokatra tsara ny olona rehetra olombelona ihany anefa izy ireo mety ho solafaka mety tsy atanteraka tsara zay veritsika dia aoka re mba tena mba haifamela mba haifampitsinjo zay maha kristianina atsika zay maha olon'andriamanitra atsika ka dia hoy aminareo hoe tsy maintsy ataontsika zay ampandresenana izy ireo amin'ny fomba rehetra mihitsy a misy zavatra tsy ampozinareo mihitsy a mety ho ataonay avy any zay matahotra nareo fa hoe toromarika avy any zay fa laninay dia menay aty dia zay mpitarika atya no malala azy dia eo sady azy ao dia mahitany hoe ararivo nareo mivosady eto hafa ihany nareo aty amin'ny kapitaly ny petsy misaraka aty mahay nareo ka tena mahay zay ko anampy anareo araka zay azo atao minonareo ah fa mijereko azy teo zato isan-jato mihoatra ary fanantenana fa dia makasitraka anareo izahay a nanaiky ampitiavana amonjy an'ity fireneny ity manaiky ampitiavana amonjy an'ity fireneny ity zay ihany ny zavatra tsy mangataka nininina aminareo zay na kely ary fa mba ampio a isolo vava marina an'ireo vahoaka reo ianareo a hijoro amin'ny marina hijoro amin'ny fahamarinana ary hijoro koa amin'ny rariny fa dia tena mijaly ny voaka malagasy ankehitriny zay a dia maliova mahalasana tolona ho an'ny fahavota-pirenena no andraikitra napetraka noho izany tsy hisangisangina anao kitotoa amin'ny adidy mavesatra izahay hoy nisy olo tena ny kandida dia teny fisaorana atolotra ho anareo mitarika ny vovonana firaisan-kina nametraka ny fatokisanareo tanteraka aminay mijoro eto izay voatendry ho kandida solom-bavam-bahoaka amin'ny fifidianana zay ho avy zao mampanantegna izay fa tsy andrarak'ilombian-doha ny vovonana firaisan-kina hitondra fanilo anazava ny vovonana zay misy atsika ny tanjotsika dia fandresena ina le fandresena dia voalohany indrindra alany solom-bavam-bahoaka ny kandidanareo faharoa azahoantsika maro anisa ao amin'ny assemblée nationale soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra izay no ahafana manatratra ny tanjona ho hiatrany ny mpiara-mitantana marika ravalomanana tamin'ireto kandida ireto adidy goavana ho an'ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy no miandry ireo kandida tolotry ny firaisan-kina hoy ny filoha-mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina marika ravalomanana mitaky andraikitra fa tsy vitany resaka ambola tabatra fotsiny anefa izany rehetra izany fanadihadiana manandanja amin'ny firenena ity fifidianana atrehany ity no fihodinana faharoa tamin'ny sarisary-pifidianana filoha-pirenena natao amboletra ny volana novambra lasa teo noho izany tsy mananjo tsy olany ianareo kandida ary tolotry ny firaisan-kina ado any fanavotana ny vahoaka malagasy sy ny firenena no atrehantsika ka anovana izao fahoriana mianjady amin'ny malagasy izao hoy ny filoha-mpiara-mitantana marika ravalomanana raha nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida ny firaisan-kina teto tomasina tena faly mahita anareo tonga maro be toy izao fifidianana iankina no avy ny firenena ny omanitsika zay le teny teo tena iankina no avy ny firenena mihitsy io satria eo no ahitantsika karazana ohatra ny referendum ohatra ny revanche tamin'ny nanaovantsika tamin'ny 20 ny volana novambra iny loza natao amboletra ny fifidianana tamin'ny 20 ny volana novambra lasa teo iny 3 inona mivokatra netiny ny fifidianana iny zao mba niova ve ny fiainana ny lamina ve ny tanàna aza ho aiza mivoaka am'izao fotoana zao zay natao hoe instabilité politique tsisy fandrosoana vita eto raha mbola tsy stable
ny politika ny fotoram-panjakana tsisy aza manofinareo tendre dôly tianareo tendrenao na secrétaire général na secrétaire d'état na secrétaire fa tsy andeha mihitsiny io satria le instabilité politique ny clé entina anaovana zany ary tsy androso mihitsy Madagasikara raha io ny lalana mbola lalovana ohatra manofy aho ina ary nanandanako zany tena loza dia hoe fifidianana ankina ny hoavin'ny firenena ny omanatsika koa lehibe ny fanantenana apetraka mivoaka aminareo amintsika aminahy lehibe ny fanantenana apetrany dia ny fanarenana ny firenena fanamboarana ny lalana famitana ny tany-tandalàna fametrahana ny tany-tandalàna ary indrindra fampianarana ny ankizy ka dia zay zany ho anareo zay candidat ho atolotra rehefa avy eo lehibe ny andraikitra sy adidy miandry ny candidat zay atolotry ny firaisan-kina lehibe ihany koa ny adidy miandry ny vondrona antoko tiako Madagasikara HVM tsara tafina ary indrindrindrindra ny prositeny lehibe dia lehibe zany ary tsy maintsy tsy mandray anjara amin'izany daholo isika rehetra raha tsoritra zany dia zao tsy manana zo tsy ho lany mihitsy ny candidat zay atolotritsika tsy manana zo nareo tsy manana zo tsy ho lany mihitsy ny candidat zay atolotra eo tsy maintsy manao zay azo atao rehetra ianareo andrombahana ny fandresena mino sy manantena ny tenako fa tsy andrarakilombian-doha ianareo ka andiso fanantenana ny vondrona firaisan-kina izay manolotra anareo tokotelo mamasa mahandro amin'ny fiatrehana izao fifidianana izao ny candidat sy ny antoko politika nanolotra azy ary ny vovonana firaisan-kina ho iantrany ny fanazavana dia reto ny asa fiomanana tsy maintsy ataonareo fiantsoana fivoriana ny antoko politika rehetra ao anatin'ny firaisan-kina tonga dia miantso azy zany mba hifandinika hivory fampahafantarana ny olona rehetra tsy nareo rehetritsony nampahafantarana fa misy olona any amin'ny fokotany any amin'ny commune any amin'ny district any tsy maintsy ampahafantarana hoe izy ny tena candidat eto zay lolo izy fa aoka sika androso faharoa fananganana ny rafitra firaisan-kina na ny section eny amin'ny district tsy maintsy anangana rafitra ianareo tsy maintsy manana paikady tsika anangana fananganana ny rafitra ny firaisan-kina eny amin'ny section eny amin'ny district fametrahana ny fohy be toerana na ny quartier général zay imbonana ny fanarahana rehefa misy ny candidat atolotry ny firaisan-kina dia tsy azo atao ntsony manangana ntsony ny atoko sasany candidat mitondra sy ny anarana firaisan-kina ho ahy ianareo ka tokony ahay irahina sy hiasa hiaraka ny candidat ny firaisan-kina tsy maintsy mahay miresaka sy misokatra amin'ny rehetra zay no ampisehoana fa aitsika ny miombona ao anatin'ny fahasamihafana zay ny ampisehovantsika fa manana ny fahalalana mihoatra noho ny hafa isika tsy maintsy vita alohan'ny fito amby roapolo mars zany zay fivoriana ataonareo zay fandaminana zay ataonay eny Antananarivo tsy mora ny ady atehana koa mila mirahina ary mametraka ho ambony ny tombotsoan'ny firenena isika ka ampandefitra ny ambom-po ho fitiavan-tany razana ho iantrany ny filoha Marc Ravalomanana mifandraiky amin'izay vaovao izay ihany ho tratra ny tanjona raha toa ka ireo malagasy ny safidy ny ara-dita amin'ny hetsika fotsy tsy nametraka ho filoham-pirenena misoratena ho filoha io no mirahina aneo firaisan-kina indray amin'izao fifidianana izao ho irivo Rakotovao ny malagasy mahatsiaro marary manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena izao no foazina indray hoy ny fanazavany Germaine Omejanary taiziny anatrany ny safidiny iroso ao anatin'izao fifidianana izao isika satria nisy ny tolona natao mbola tsy nifarana teto ho irivo Rakotovao avy amin'ny hery vaovao ny Madagasikara tanjona govana ho an'ny firenena no hotratrarina satria ho faranana aoriny ny 7 amby roapolo Mey ny fahoriana mianjady amin'ny firenetsika ilaina ny fahatongavana maro mameno hevitra ny fivoriana toy izao saingy tsy izao fotsiny fa mitaky asa avy amin'ny tsirairay ny fahatrarana ny tanjona ny malagasy rehetra izay mahatsiaro mangirifiry amin'izao fiainana eto Madagasikara izao no mila mifo ka hiatrika firaisan-kina efa najoro ho iantrany irivo Rakotovao teto Tomasina androany vavolombelona androany ity fa mijoro ary matanjaka ny firaisan-kina antsika menakavy tompo plasy tompo vavy
efa voalaza teo fa ny firaisan-kina dia olona maromaro zany, mpanao politika maromaro niaraka, olona tia tanindrazana maromaro no hiaraka andresy an'izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy zao. Zay no milaza fa mitohintolona zay ny rahantsika nandritran'izay fotoana maharitra zay ho an'ity firenentsika ity. Fa isika dia nisafidy eo amin'ny fomba fitohizan'ny tolona dia ny andray anjara amin'ity fifidianana ity mba ahafahantsika mahazo fahefana ao anatin'ny fomba demokratika. Koa izany nanapahantsika hevitra tsy isika rery fa maromaro isika ao anatin'izay vondro firaisan-kina izay sy ireo namantsika hafa. Ny vondro isika anatin'ny firaisan-kina tsy mora, tsy maintsy tao anatin'ny fifandeferana, tsy maintsy tao anatin'ny falalahan-tsaina, tsy maintsy tao anatin'ny fampitsonjovana ho tombontsoa antsika be sy ny maro. Tonga amin'ny tanjona lehibe tsika ankehitriny, dingana lehibe ngamba fa tsy ny tanjona, satria ny tanjonsika dia tsy maintsy mandresitsika. Fa dingana lehibe vitatsika izao satria mahamarana isika an'ireo listy ny olona tolotry ny vondro ny firaisan-kina manerana amin'ny Madagasikara ho solombavam-bahoaka. Asa lehibe natao tamin'izany tsy moramora, be ny tsaonandeha, be ny mety diso fanantenana fa voalaza teo, fa tsy tokony anatin'izany fandisom-panantenana zany isika firenena iraisany ity. Ka ianareo zay ny antefan'ny safidinay natolotry ny antoko politika zay nitondro anareo dia safidina atsika rehetrarehetra, atsika rehetrarehetra io firaisan-kina rehetrarehetra. Ka manao antsoavy ohatry nataon'ny zokolahako teo, isika eo amin'ny antoko HVM, reo ny atsika, reo ny candidat atsika, aza mety ampidiviny olona, fa tanjona ray ny atsika dia ny fandresena amin'ny 7 Mey ho avy zao tompo kilasy tompo vavy. Tsy mora io, maiza mifandefitra, maiza manana falalahan-tsaina, maiza mahatsapa hoe tsongaina tao anatin'ny maro ianao, ary rehefa voatsonga tao anatin'ny maro ianao dia taritiny maro anaradianao. Aza vela hoe na tsisy ndalana ny namantsika, fa mila ny rehetrarehetra tsika hitohizan'ny tolona mba hampanjary an'ity firenentsika ity, ka hiala amin'izao fahantrana, hiala amin'izao tsy fetezana rehetrarehetra zao fa mba ho firenena vanina, firenena mana olombanina ary firenena mana olona vonina eto amin'ny firenena ity. Vitatsika zany rehefa mba mirahiny itsika. Raha ireo 80 isan-jaton'ny malagasy naneo ny safidiny fa niara-dia tamin'ny hetsika fotsiny no itohy dia ho tratra ny tanjony ho an'ny fanavotana any Madagasikara, ho hiatrany ny fanazavana. Mijanona ny Tomasina ihany isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy fotoana ifampizarazarana intsony izao iparena Auguste, mpitondra teny vovonana firaisan-kina raha nitodika manokana tamin'ireo mpikatroka ao anatin'ny antoko 5 mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina. Mitaky ny tena firaisan-kina ho an'ny rehetra ny zavamisy sy ny fiatrehana io fividianana io hanatrarana ny tanjona hoy ny fanazavana. Mazava ny toromarika fa tsy mahazo mandrotsaka kandida amina distrika iray izay efa nanolora ny vondrona firaisan-kina kandida tokana ireo antoko mivondrona ao aminy, hoy ny mpitondra teny teo anivo ny vondrona politika firaisan-kina paraina Auguste. Ny famondronana ny herin'ireo mpikatroka ao anatin'ireo antoko politika 5 dia ny TIM, ny Prositeny, ny Tsaratahafina, ny HVM ary ny APM no ampantaniana ireo kandida atolotra ho hiatrany ny fanazavana. Adidy goavana no miandry antsika rehetra hoy izy, koa tsy fotoana ilana fisarasarana intsony izao ho hiatrany paraina Auguste. Kandida ny firaisan-kina ireo atolotra ireo fa tsy kandida ny TIM na Prositeny na HVM na Tsaratahafina na APM irery. Misy olo 5 moa zanareo teo antoko 5 fondateur fosiny io zany, fondateur ihany io fosiny io, fa ny antoko marobe nefa tafiditry membre ao koa moa zany na société civile na fikambanana sotry efa agnatin'io firaisan-kina io daholo.
io ange na prosteny fotsiny ake fa nitoko marobe gna hoe na gny tim ny RMDM to maro zany agnatiny eo zao ary io koa daraka fandaminana satria izy biby sisy lohany sy mandeha ary biby maro lohany loatra koa manahirana koa sy o président daholo ahay sy o secrétaire régional daholo zahay sy o trésorier daholo sy o porte-parole daholo zahay ary za miteny zao porte-parole zahay zay zay toerana misy anahy ka ny fandaminagny de ny président Marc Ravalomanana sy président sy teny Randrianasolo raiky co-président secrétaire général de HVM ny porte-parole de ny Sarata Hafina ary ny mpitambola de anina PM anantoko politique madio sara gny tantagna amizay sy moramora le fananganagna ny tio teo nefa sy moramora koa moa zany le fandefasana le député le fifidanagna isika rehetrarehetra mpagnano politique io de mieritreritra atsika samby manao hoe députable daholo samy toanao député aby nefa place raiky amina district sy mesy nisy fandeferana zany fandeferana lehibe nisy discussion be dehibe natao ity mandeha ity sy mandeha zay sy milaza hoe tonga lafitry zay candidat tafavoaka tao nefa io kosa raha isika rehetrarehetra miaraka manoagna lana avao le candidat sikanio raha ilaza iaho hoe raha ohatry ki président rivo candidat hoe sy tiako raha ngahy rivo io za sy hifidan'io andeha za hifidy ambadika ary na anao indépendant ambadibadika agny sy mety zay politique sy vitandroany tianareo vegna mbola itoizan'izao fizaliagna zao izay fotsiny gnataova agnatin'ny loha hoe mbola tia sika mbola itoy ty ziro tapaka isan'andro ty izay fotsiny gnataontsika anazy référendum ity référendum zay ny antaova agnatin'ny loha akoatran'le hoe fitondragny any malagasy président gasy zany etadavisika fa sy vazaha ka izay zavatra tokony ataosika ka nareo zay candidat tonga eo sy candidat ny HVM sona anareo sy candidat ny tim anareo candidat ny Saratafina candidat na APM candidat sika rehetrarehetra ka miaso zaho ame président ny Saratafina anahy de miaso anareo membre ny Saratafina rehetrarehetra miaso anareo avagny rehetrarehetra amity tanàgna ty anareo namagna eto matavy etoa anareo mahafantatry anareo saiky vonina anoagna anay fa io zay apetraka hoe candidat sika apangino aloha gnampo apangino lonilony satria sy hoe problème sika sy zay candidat zay fa hoe gnangalaka an'io fitondragna io gn'heviko sika samy nandray ity toromarika ity ireo mpikatroka isaky ny district izay tonga teto Tomasina androany no mafisina fa ho fanavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy no antony zao firaisankina izao ho fanehoana fa ao andamosin'ireo antoko dimy ireo ihany koa ny vahoaka manoloana ny fanaovana sarisary-pifidianana izay efa notoerina teo aloha mahakasika ny raharam-pirenena mahatsiaro voafitaky andrajoelina ny filohany antemeram-pirenena Christine Razanamaso raha nitolona ny arananao tamin'ny taona 2024 sy ny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao taona 2024 izao no jerena fitaka silainga ho izy no niainana tamin'izany fotoan'izany ka mahatonga izao fantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy izao nilaza teo anatrehan'ireo olona marobe tonga ny rabazy no ny fanatrarana ny taona vaovao teny Bazazy Ramatoa Christine Razanamaso afavona iara-iasa amin'ny malagasy tovoka izao zava-misy izao Asin'Andriamalala mbola avatsara no mitatitra ny antsiprimo avao
mahatsiaro tena voafitaka i Kristina Razanamaso raha nitolona tamin'ny taona 2024 raha izao zava-misy 12 taona aty aoriana aty amin'ny taona 2024 aty izao no jerena. Izao mihitsy no ny fanarahana tompoko raha nanao ny tolom-bahoaka ny tolona ny malagasy 12 taona lasa zay velom-panantenana tamin'izany fa amin'izao fotoana izao firenena faran'izay mahantra i Madagasikara toy izao tsy izany na fanantenana ny mpiray tanindrazana amintsika na ny mpiray tanindrazana amiko na ny mpiray tanindrazana aminay ny tena marina dia toy ireny zamba hiala amin'ny maizina ireny izahay tamin'ny tolona natao tany an-dalambe ka nahazapa hoe teny anekay dia efa nisy any kay zany fitaka fa zahay angamba no vendramendrana kadia nandeha ampilona sy ampatokisany aditiko ny milaza an'izany satria olom-boafidy aho tompoko pihainy feo vahoaka ay vahoaka no nahatongavana amin'izao maso olom-bava-vahoaka izao ka tsy hotsiny ary tsy heraisy tombakomba kosa amin'ny mila ampatsahivina ny mpitondra ankehitriny ve ny antony akarana teny Ambotsirohatra ohatra ny Kristina Razanamaso izay nanamarika fa voamaika ratsy lavitra noho ny talohany tamin'ny taona 2024 ny zava-misy aty amin'ny taona 2024. ilaina pasegivina ve ny akarana tao Ambotsirohatra ka nilazany fa hoe hody fa saodia fa izahay kosa zay tena nandeha tao anatin'ny finoana tanteraka dia zay te handala zany natao hoe fahafahany dia nanjohy an'Ambotsirohatra kinanjo kinanjo pseudo fahafahana no hita sy no raisina 12 taona aty aoriana ho iaho dia mbola tsy azo zany tena fahafahana izany vo mainka azy zany tafahitsoka any anatin'ny fahantrana magadiady ny vahoaka malagasy sady miaina hianjoa ao anatiny fampanantenana tsy tanteraka miaina ao anatin'ny aizina miaina ao anatin'ny loto tsy fahasalamana ary anatin'ny fahantrana tokoa ny vahoaka malagasy zany rehetra zany no feo manakoako re avy amin'ny mpiray votovendrina re avy amin'ny mpiray monina avy amin'ny mpiray tanindrazana amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiara amin'ny fiarahamonina milaza mahita dia maheno ko manao akory ny tsy hahenony sasany aok'izay fanampenatsofony aok'izay ny fampitana olona naneo fahavononana ho an'ny fiara-miasa ary miantso izay mitovy fomba fijery aminy ifanometanana anavotana amin'ny Madagasikara aminy moa i Kristina Razanamaso mitovy daholo ny makarary antsika rehetra reo ka raha mitovy ny fitiavantsika ty Madagasikara tsika ty atsangano ny tanany zay satera zay tsy tia ny Madagasikara raha mitovy ary ny fitiavantsika ny ty tanindrazantsika ty Madagasikara ty ary raha mitovy ny eritreritrytsika tsika eto zao dia tarito aho tantalo aho
ny malagasy mpiray tanindrazanamiko hatreto aloha mbola tsy fantatra mazava ny tena ao ambadiky ny fanambarana sy fangatana tolo-tanana nataony filohan'ny antenimieram-pirenena androany iny. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe nisaraka tanteraka ve izany ny lalan'ny Andry Rajoelina sy Christine Razanamahasoa. Efa isan'ny fanontaniana nipetraka izany taorian'ny ny fibetesan'ny Andry Rajoelina anty filohan'ny antenimieram-pirenena ity tamin'ny raharaha fitsopam-pitokisana nataony solombavambaoka 500 raha ny feony ely vaovao izay tsy nitosony tandapa ihany koa. Toa manamarina ny fahatsapahan'ny Eoropiavanana eo amin'ny rotontany lahateny nataony Christine Razanamahasoa nandritra ny fiamparabana noho ny taona vaovao teo aminy sy ireo mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ny vovonana mpanina FFKM noditro ny Triangle du Nord, ny Grand Sud ary ny eto afovoantany. Dinikiny samy malagasy ka tsamba olana malona izao olana maro lafy lalovan'ny firenena izao no tokony imasona. Nanatrika ny fionana no karakarain'ny Ray aman-dreny ara-drazana sy ny vovonana mpanina FFKM ihany koa ny solotena ny solombavambahoaka TIM sy ny avy amin'ny vovonana firaisan-kina. Samy naneho ny fitiavan-tanindrazana izy ireo ary izay no antony namaliny ny fanasan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena mba irosona amin'ny fifampidinian'ny samy malagasy. Asin'Andria Malala mbola avatsara drany. Efa antonany izao no taky fifampiresahana sy fifampidiniana ireo eleverona isan-tsokajiny eto amin'ny firenena. Eny hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena azy dia nanolo-kevitra ny sin'izay fifampiresahana eo amin'ireo ankolafo-kely rehetra misy eto Madagasikara izay. Samy naneho ny fitiavan-tanindrazany avy na ny vovonana firaisan-kina na ny vondrona parlementaire TIM izay samy namaly ny fanesahan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny Ray aman-dreny ara-drazana ary ny vovonana mpanina FFKM. Ho an'ny vovonana firaisan-kina izao dia mazava fa fomba anehoany izay fitiavan-tanindrazana izay no atiny ikatsahany izay maro anisa eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay. Fomba azahoana izay fahefan'izay dia ny fahazahoana maro anisa amin'ny fifidiana ho avy io ary miditry matoky ahay fa ho tafita izay tanjon'izay satria maro ny gasy ny sify tamin'ny farany teo satria sy ara-dalàna ndisy ahiahy tamin'ny lafiny maro kandida koa sy azo ekeny fa eto kosa ny kandida atolotrinay ato anatin'ny plateforme firaisan-kina dia kandida mahafelifepetra tanteraky hiatrika ny fifidianan'izany hitondra ny tahitasika vahoaka ka sy na député-nay loatra ny tanjony ndreda sy mainsy lalana andalovana izay fa indrindrandrindra fanarena ny firenena. Ialako simba matopanina fa araky ny voalaza ombieny hatramin'ny amboan'ity lanonana ity magnatriketo Madagasikara raiky manontolo, magnatriketo ny andamy ambavy, ny agnatriketo na zoky na zandry, magnatriketo ny sokazikely rehetra ka akarotiny avao ny fiarahasika atao anatin'ity hevitra ity eto amin'ity toerana ity anambarana izay tazony apetrakinay izay satria ny politika dia sisy maharasy anazy rehefa ny fireneny tombosoam-pireneny tombosoan'ny malagasy manontolo ny kendreny fa sy zavatra hafa ary izay anay atao anatin'ny plateforme firaisan-kina. Zava-dehibe ny fampiresahana tsapa hoy Fetra Lamzafimbolonina filohan'ny vondrona parlementaire TIM fananome vahana ny mpanohitra tao anatin'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa. Porofo ny fitiavan-tanindrazana koa izany hoy ity solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko TIM ity. Nanome toerana ho anay izy raha ao anatin'ny vitsy anisany izahay dia tsy navahany tsy natao zanak'ala hafa fa tena lampa ny demokrasia marina no nataony ary nampiariny zany ary nasehony tamin'izany fanomezana anjara toerana ny solombavambahoaka TIM ao anatin'ny vondrona parlementaire TIM zany makasitraka indrindra Ramatoa Filoha. Misy ny fanindrina tsara ao anatinao dia ny natsarana ny fiainany voaka malagasy ary ny zavatra ny rahana izy Ramatoapanina solombavambahoaka anankiroa menadafa tamin'ny Maorisy volana vitsivitsy lasa izay dia famahana ny olana ateraky ny krizy izay ohatrinany fifidianana famahana ny olana ka izy mitarika anay tamin'izany délégation zany ary fotoana mitokona tsara araka ny fomba fiteny zany atao hoe fiofanana séminaire nalehanay tan'izany
no ianao raha magnotolo foloka dia saotra betsaka mahelezandrindra saotra tamin'ny fanasara dia mitody hatramin'ny farany a mifanindrina tsara ka saina tanterana miaraka amin'ny volana FFKM ny ray aman-dreny ara-drazana ianareo ray aman-dreny rehetra misy atao amin'ny firenena na amin'ny endrin'inona dia raso indrindra. Ray aman-dreny ara-drazana avy any atsimo nosy ny eto avoatany ary ireo avy any avaratry ny nosy no tonga namaly ny fanasany Kristina Razanamasoa androany. Tazana ihany koa ireo syndikalista ny antoko politika maro ny avy amin'ny kolektifa malagasy sy ny maro hafa. Resy lahatra ihany koa ny firaisankinan'ireo syndika eto Madagasikara na ny SSM fa taratra sy vokatry ilay fifidianana tao Amboletra tamin'ny 12 Novambra lasa teo izao zava-misy eto Madagasikara izao. Tsy diso izy ireo ny famakafakana ny mety toy ny rara raha ny risoana ny fifidianana iny toy izay niatra amin'ireo mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Fanadadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Voapirofo ankehitriny fa tsy nitondra soa ny vahoaka malagasy Madagasikara ny fifidianana letrezana tsy nandraisan'ny rehetra anjara tamin'ny 12 Novambra lasa teo hoy ny firaisankinan'ireo syndika eto Madagasikara na ny SSM. Porofon'izany izao zava-misy iaina ny mpitondra malagasy sy ny malagasy iray manontolo izao. Mety hitarika korontana, mety hitarika fitotongana ny toe-karena ny fisisiana ny fanatanterahana ny fifidianana tamin'ny fotoanandronya dia ny zavatra hitatsika amin'izao fotoana izao mijaly ny vahoaka malagasy indrindra ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Hitatsika ny fitotongana ny fahefa-mividy, hitatsika fa mandalo sedra mafy raha tsy resaka fa ny vaovao amin'izao fotoana izao dia hoe mety hisy fanafoanana mpiasa maromaro ao amin'ny orinasa mpitaterana izay mba hany amin'ny malagasy. Fantatritsika izany hoe ny Madagascar Airlines ny tiana tenenina amin'izany. Ny zava-misy dia hitatsika ihany koa fa manomboka mijaly ara-bola ny fanjakana matoa tsy mahavita mandoa ny volan'ireo fournisseur na prestataire na marché amin'ny fanjakana. Ka eto izahay raha matofolo satria raha ny zavatra hita dia hoe hiakatra 1,000 ny karamany amin'ny sehatra tsy miankana izay fantatritsika fa eo amin'ny 2,900 sy 3 ariary eo. Dia samy manontany tentsika hoe inona moa vitan'ny 2,900 sy 3 ariary raha manoloana ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Raha mamelona tokantrano anankiray ianao, inona ny zavatra mety ho vidy amin'izay? Ny olana nefa ny fandaniam-bola mpanjakana dia tsy mitsitsy mihitsy ny mpitondra fanjakana manoloana n'izay fandaniam-bola mpanjakana izay raha tsy hijerytsika amin'ny tetikasa izay ireharehan'ny mpitondra fanjakana amin'izao. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany fampitahorana ireo antoko politika hafa ampifanandrina amin'ny mpitondra ary midika ho faniliana azy ireo sahady tsy handray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny fanambaran'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana iny hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena ankoatra izay tsy manana politika mazava ampandrosoana ny Madagasikara izao fitondrana izao. Nzavandria Maefasy, Mathieu Princy. Serasirana komana ireo tsy fanaran-dalana marobe nandritra ny kisary-pifidianana filoham-pirenena nataon'ny 12 Novambra lasa teo ireny ve no antony nanaova ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireny fanambarana miendrika fiatsaram-belatsy ireny sa tena finiavana ampanaja tokoa ny tanitan-dalana eto Madagasikara. Fanontaniana mipetraka io an'ny mpiantsehatra politika samihafa eto amin'ny firenena. Nilaza tokoa mantsy ny filohan'ny ACC fa hoentitra amin'ireo kandida minimandika lalàna sy mangala bato ary mampiasa fitaovam-panjakana sy fahefa-panjakana ary volam-panjakana mandritra io fifidianana solombavam-bahoaka io. Tamin'ny présidentielle ve tsy efa nisy izay fandikan-dalàna zay ohatra fotsiny zao hoe raisiko ohatra be da be miporofona ianareo mpanao gazety raha manana an'izay izahay fikambanana manana an'izay hoe misy ny fitaovam-panjakana ny tomobile na ny trano. Misy ihany koa ny olona mpanjakana atao hoe ny chef zapy, ny draine, ny mpampianatra, ny chef de service rehetrarehetra zay miasa ary hita tratra sary fa tsisy fandraisana ndraiky hatramintsika amin'ny teny zao ka aiza ho aiza ny élection présidentielle zay iarahana hita ny zavatra nisy
nanara-dalàna sa tsy nanara-dalàna zao ndray tsika hiditra amin'ny resaka député na députation hiditra amin'izay fanaran-dalàna zay tena zay tokoa ve ny zavatra misy sa hoe fampitahorana ny mpifanandrina na ny fampiakarana ny caution ara de efa mampanontany tena ihany hoe ara-dalàna ve zao fitondrana zao sa faniliana ankolaka ny mpifaninana ka ho anay zay ny dinamika zay mpandalina raharam-pirenena sy ny fiarahamonina de mahita hoe somary mandeha ila ohatran'ny kirarony be milanga ihany ny fiainam-pirenena. Ankoatr'izay tsy ho ela dia tokony tsy hipetraka eo amin'ireo toerana nametrahana azy ireo intsony ny ministra Isa-Tsokajiny raha ilay politika ny zato andro napetraka ny fitondrana no jerena ho ny fanazavana. Ho tapitra ihany mantsy ity ilay zato andro kanefa tsy misy asa mivaingana sy mipakany amin'ny fiainam-bahoaka akory. Tapitra teny 100 andro efa ho tapitra aiza ho aiza inona ny zavatra misongadina inona ny zavatra metraika amin'le fiainam-bahoaka amin'ireo ministra tsirairay ireo raha atao hoe zany ny bilan tsotsotra zay ny asan'ireo ministra tsirairay ireo araka ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana izy nametraka ny gouvernement de zara raha isy hipetraka angaman'ireo ministra ireo raha tena hoe transparence ny zavatra misy. Mafiorina ny antokotiky Madagasikara amin'ny komina Ambohitra Manjaka mbola voatazona ny firaisan-kina sy ny foto-kevitra ny joroana hatramin'izay ho ny ben'ny tanàna eny an-toerana. Vonina iraina sy atrika fividianana ireo mpikatroka no tanteraina androany ateny an-toerana ny fifampiarabana na trarana ny taona vaovao ho an'ny Komtima Ambohitra Manjaka. Fanadihadiana. Komina iray anisany nanome ohatra tsara ary fitaratra amin'ny fizoroana amin'ny fiarovana ny taniny tsy nanaiko viravirainy izao fitondrana izao ny mponina amin'ny komina Ambohitra Manjaka. Ny taona 2024 tokoa mantsy no saika nanova ny fanjakana barofo ary saika nanotofa ny fanjakana ireo tanimbarana 1,000 hektara tetỳ amin'ny Ambohitra Manjaka nanaovana ilay tetikasa Tanamasoandro. Voatohitra ireo mponina hatramin'ny farany izany satria mahafiorina ny firaisan-kina teo amin'ny vahoaka ka io nakisaka eny tsy mahabe omby mieritretosikay io ilay tetikasa Tanamasoandro. Izany firaisan-kina sy foto-kevitra ny joroana hatramin'izay izany no mila tazomina amin'izao vanim-potoana izao ho ny ben'ny tanàna Ambohitra Manjaka. Tsy maintsy miazona firaisan-tsaina atsika amatiko Madagasikara atsika eto Ambohitra Manjaka mba ezomatsika hiarovantsika zavatra efa vitantsika teto amin'ny tanàna Ambohitra Manjaka. Tenenina atsika zany mba iraisantsika saina fa raha tsy mijorontsika miaro zay rehetra efa narovantsika tsy lasa tany an-tanan'olona dia zay any miraisa intsika manomboka izao andeha haneo azany firaisan-kina atsika zany tsika manomboka androany hatrany am-piafarana ny ananganantsika indray an'Ambohitra Manjaka ho firenena vanona manana zay firaisan-tsaina izay. Vonina hiatrika ireo fifidianana ifaneseo ny mpikatroka timy eto Ambohitra Manjaka. Mbola ao anatin'ny tanjany ary vao maika aza mitombo ny fahasahin'ireo mponina hijoro sy iraina ao amin'ny fanavotam-pirenena. Tadio tsara ry havana fa manomboka izao ambara-pahatonga ny fifidianana rehetra arak'izay nambarany ny solombavam-bahoaka teo misy foana ny tsy maintsy ampizarazara atsika fa za kosa matoky ny hitako aloha hatreto tiako Madagasikara eto Ambohitra Manjaka mialatsina hiteny amin'ity fiteny hoe tena mbola fidelina amin'izany fisainana tiako Madagasikara zany Ambohitra Manjaka dia tiako hazomontsika zany hatramin'ny farany. Nanatrika ity fotoan-dehibe ho an'ny mpikatroka atimo ao amin'ny komina Ambohitra Manjaka ity moa ny kandida natolotry ny vovonana firaisan-kina ao amin'ny distrika Anambohitra Atrimo. Nisy ny afatra netony ho an'ireo mpikatroka nandritra izany. Tsy izany jerena. Isika no andresy fa tsy izany. Ary isika miaraka hiady hiaraka hatratra n'izay fandresena izay. Nanamafy ireo mpikatroka vavonina ireo hiara-dalana amin'ny fanovana. Tsy zaka intsony ny fanantrana lalina misy eto amin'ny firenena ho ny fanazavana. Tsisy fijerenan'ilay vahoaka majinika mihitsy zany ilay vidim-piainana. Izay no mahatonga anay mbola mijoro miaraka amin'ny vovonana firaisan-kina. Tsy ny filoha maro kara-vanomanana. Tena mila fiovana mahitsy aloha izay satria tena mijaly ny vahoaka. Tena mijaly. Tena latsaka tena anaty lavaka lalina mahitsy ny malagasy. Nandritra ity fifampiarabana nataon'ny mpikatroka timy atao amin'ny komina Ambohitra Manjaka ity ihany koa no nitondran'ny ben'ny tanàna fanazavana mangarahara ho an'ireo mponina teny an-toerana momba ny fangatahana ireo tany-panjakana eny amin'ny manodidina ho an'ny komina. Nambara ny fanangatahana ho an'ny komina ireo tany-panjakana ireo ahazona manohy ny asa fampandrosoana fa tsy sanatr'izany akory nangatahana ho an'ny ben'ny tanàna manokana.
vaovao avy any Ambatondrazaka ny andresena amin'ny fifidianana ho avy no tanjona ho an'ny antokotsika Madagasikara nandray toromarika avy amin'ny Flou national ny antokotsima Ravalomanana marika ireo mpikatroka eny fotony eo amin'ny komina Tanambe any Ambatondrazaka azona manatratra izay tanjona izay izany dia natao an-tarobia nandritra ny fifampiarabana no ny fanatrarana ny taona vaovao 2024 ny alakamisy teo tato-baovao ny ry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Tamin'ny alalan'ny fihetsika tsotra nefa miavaka no nandraisa ny poniny Tanambe ny sombamboaka Rabekijana Slofery izay kandida ho sombamboaka natolotry ny vovonana Firaisankina any anivon'ny distrika Paravaravola nandritra ny fifampiarabana noho ny taona vaovao ny antokotiko Madagasikara ny faha 20 ny volana Martsa lasa teo. Raha nindray fitenenana ny sombamboaka Rabekijana Slofery dia nanamarika fa ilana fasahina sy fandavatena izany olona ho sombamboaka izany. Ilaina ihany koa izy ny fananana fanitretena mba hafana mikatsaka ny tombotsoan'ny vahoaka eo anivon'ny distrika zay ilatsahana. Mila fandavatena ary mila fasahina manoloana ny zavatra tsy mety eto amin'ity Madagasikara ity. Ny olona hosolom-bava-bahoaka dia olona mila masà, olona mahay ary olona tena hitondra ny tenin'ny vahoaka indrindrandrindra mahita ny zava-misy eto amin'ny distrika na ny distrika izay misy azy aby any. Fa nandritra io fotoana io dia niditra mivantana tamin'ny alalan'ny antso an-Tarobia ny Flou national ny antokotiko Madagasikara sady Flou mpiara mitantana ny vovonana Firaisankina Andriamatoa Marika Ravalomanana nambara ny familya mandray toromarika ny ponina ao Tanambe. Aja matao nolo fa tsy maintsy dada ihany ny tantanany eo tsy maintsy ataontsika izay mpandresena fa dia matao nolo miarao tsara izay toromarika menanareo ty ary mino falikionareo fa aveo ma zao antsika fa tena anao ny asa lehibe amin'ny fifidianana ka dia mino fankatao tsara nareo fa dia faly mitsy tena faly miarabanareo sy miresaka nareo mivantana. Zao ataona dia tena iratsakina satria hoe Firaisankina dia tamintsika dia mila mitahina tsara daholo zany reo namana sy anona mbola somary malaidraina tsara zany dia mpafantaro azy fa Firaisankina ty Firaisankina ihany tsy maintsy atao odrony. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mahakasika ny sosialy ny fantrana lalina manjo ny malagasy no isan'ny antony mampirongatra ny fanolanana eto amintsika araka ny fanadihadiana lalina nataony mpanao gazety tao amin'ny hetsika ny finakanga mifandray amin'ny resapana raha ny fanazavana satria noho ny fantrana dia manantona ireny mpimasy ireny ireo olona sahirana raha-pivelomana ka firaisana ranofo amin'ny zanany vavy mbola virjiny no baikoany ireo mpimasy ny raim-pianakavy notakalony izay arena tadiaviny tsy any ambanivohitra fa alitra ty andrenivohitra dia ahitany otranga mahoneny io raha ny fanadihadiana nataony mpanao gazety ihany ny antsipirin'izay tateriny Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny mbola afatsara. Firaisana ranofo amin'ny fianakaviana na zanaka vavy mbola virjiny no takalo ny arena araka ny baiko sy toromarika nomeny ireo mpimasy raha ny fanadihadiana lalina nataony mpanao gazety tamina faritra telo teto Madagasikara. Efa tonga eto andrenivohitra io fomba mampiorokoditra ity saingy maro ireo zaza sy ray aman-dreny no tsy samy tantara ny manjo azy. Betsaka ny ray aman-dreny izay ataontsika hoe fa miravoravo tanana tanteraka tsy mahita vahaolana ivoana amin'ilay fahantrana sy ny fahoriana izay zakain'ny fianakaviany dia miezaka mitady vahaolana izy tsy sosialy sy toekarena ntsony fa mitady vahaolana izy any amin'ny resaka ara-panahy. Zany hoe na zany misy ny miazakazaka mamonjy ny fiangonana zandrany fiangonana lehibe fa ny tena maro tao anatin'ilay olana anaovana fanadihadiana zany tany amin'ny 500 mahery tany dia manantona ombiasa ry zareo manantona nyreny ataontsika hoe dadarabe reny dia ny takalony anefany dia ny fahadiovana na ny mahavirjiny any zanaka vavy zany trangam-piarahamonina tena manaitra ary tena hoe ilana fandraisana andraikitra izay satria ny zaza
na ny tovavy zany mbola virjiny matetika ny ola sipatra le firaisana mamofady indrindraindrindra zany hoe ny raim-pianakaviana manolana ny zanany vavy dia izany zavatra izany nefany dia misy ny firaisana tsokombakomba amin'ny raha matovadiny dia tsy gaga zany tsika raha mahita eny amin'ny fiarahamonina amin'izao hoe rehefa voolana le zanaka dia reny miteraka mihitsy indray no mandetika na amin'ny safidy miaro amin'ny mpanolana sy le mpametaveta mamofady satria efa tenerana ny mpivady zany hoe hotakalony le fitadava-karena na vahaolana amin'le fahantrana dia zay ny takiny ny odi-gasiny any na zay ny takiny ny zavatra inony dia lasa miretsokombakomba mpivady dia manakalo an'izay fadiovan'ny zanany izay zany. Petroka Antananarivo voalohany Antsoy nanaovany ity mpanao gazety ity ny fanetetiana lalina izay nataony. Manodidina ny 500 sy 300 ireo nanaovana fanetetiana ka fantatra fa ny fanarahany iray sy reniny zaza vahaolana ny fahalalana nataony iray mpianakaviana amin'ny zanany. Tsika ny akabeazana mihitsy ilay izy ary zay tena nanaitra tao anatin'ilay fanadihadiana hoe tena efa tandondondoza zany ny zaza malagasy indrindra ny tovavy kely zany satria tena mampatahotra be noho ny tsy fisina vola ny roapolo isan-jato atao hoe nindronana akany amin'ny resaka fivavahana hoe le makany amina fiangonana zandrany misy ihany koa nefa manatona mopera mihitsy ry zareo hoe manana olana dia mironany amin'ny resaka spiritualité zany. Totosa androany moa ny fabelabela raikevitra namoana ny vokatry ny fanadihadiana momba ny trangany fanolanana izay nataony hetsika ny finakanga. Vatsom-pianarana enina mifantoka amin'ny fikarohana momba ny fanolanana sy ny firaisana ara-nofo mamofady no nomeny ny finakanga ho anina mpianatra eny anivony Ambaratonga ambony, mpianatra mpikaroka anao doktora sy mpanao gazety. Pejiny fitaterana miroso amin'ny fampitehana sy fahasimbana tanteraka ny lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoana izao. Nambaran'ireo mponina mipetraka manamorona iny lalam-pirenena iny fa nofiany le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso raha ny hita maso sy ny iainana amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana. Tsy mahagaga raha tokana metra-panontaniana manoloana ireo efa matsimbola nomeny ho fanamboarana ny lalana eto Madagasikara ireo mpamatsy vola. Tsy aza izao lalana izao fa ny lalam-pirenena faharoa. Izao izany ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fantara mivadika lalampotaka aty amin'ny taona 2024. Mijaikojaiko tanteraka ireo fiarabe mpitaona entana avy any Tomasina, sahirana ireo taksi borosy sy ireo mpampiasa lalana. Tsy ny mpitatitra ihany no sahirana fa miteraka fahavoazana ho an'ireo mponina mipetraka manamorona ity lalam-pirenena ity. Izao fampitehany lalana izao. Isan'izany ireo mponina eto amin'ny komina Ampasimadinka ity. Gamba ny mbola minandiana ndray dia efa simbako ny lalana. Dia juste ny gratte fogna zareo erany iny novambra zareo ny gratte zareo fotsiny dia rehefa ny gratte rehefa norana andro tonga dia lasa lavaka be ohatrany isaky adiny regny dia misy embouteillage fogna hatramin'ny tongavana re zay fa anankiroa embouteillage tolakandro takeo. Mijaly zay atao rany sao dia latsaka aminay le conteneur. Ndraindray koa tôbila mibahana akeo misy anankiroa embouteillage be dia ndraindray ambulance mitondra marary dia taraiky eo. Sady amin'le zay mpivarotra sakafo masaka zao rehefa maina ny andro lasa misy poussière nefa ny manorana andro vao meka ratsy ny lalana dia tsy eken'ny gendarme mijanona zany le camion satria teraka embouteillage satria lalana ratsy dia tsy maintsy le tsaratsara fogna andanan'le camion. Gratte-njareo foana io tamin'ny novambra dia lasa zareo. Tamin'ny fitondrana Ravalomanana ihany no nahatsara ity lalam-pirenena ity satria ny toy ny asa fikotsakotsana hoy ny fanazavana. Mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy ankehitriny fa tandrametaka sy fandanimbola fotsiny
no mody anamboarana ity lalàna ity amin'izao fotoanana izao. Tegna miteraka aretina ho anay vovoka jiaby amin'ny raha hohanina kofa maigna i andro. De tandrisy kofa morana de io ndraiky ataony tsy afaka. Embouteillage ny taky voatsela io. Vao alony andrio avy io vao afaka izy vao araha io. Hatreto aloha za mbo tsy nahita anjareny verina nijereny. Tsy ampy ray taona aby izy de efa simba. Fotony zany mety tsy ampy le chauffage-na goudron ataonjare am'le lalana na tsy ampy teo zazy le goudron. Tamin'ny Ravalimanga zany na tsara lalana. Fa nanomboka nenga ty dia io dia lalana ratsy io e. Tsisy lalana tsara sy. Amboarina dia bakeo dia simba, amboarina bakeo dia simba. Manamafy ireo mponina manamorona lalam-pirenena faharoa fa ivadika ho lalan-tany. Ity lalam-pirenena ity atsoatsy. No fitanteraka izany Madagasikara tsy maintsy mandroso izany. Raha ny zava-misy izao ho ihany ny fanazavana. Manomboka eo Brickaville no tena ahitana fahampotehana. Misy ihany koa ny fanamboarana vao mivoaka ny tanànan'ny Marjevo. Saingy ilay antsoina hoe tip top no atao amin'izany. Famambolana maro tsy nisitraka rano vatsiny Jirama ny mponina ao amin'ny fokontany Alasora sy miadana ao amin'ny komina Alasora. Hatramin'ny topitsaboana CSP2 eny an-toerana dia tsy mahazo rano. Tafakatra 1000 hatramin'ny 500 sy 1000 ny rano ray bidon. Miantso ireo tompona ndraikitra hijery akaiky izany. Olana izany moa ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Zavandria Mahefa sy Mathieu Princy. Indray mandeha isaky ny tapa-bolana vao misitraka rano fisotro madio ny mponina eto amin'ny fokontany Alasora sy ny fokontany Miadana ato amin'ny komina Alasora. Voafetra ho rano 5 bidon isa-tokantrano eny nefa no azo tsofaina rehefa tonga ny rano avy amin'ny Jirama. Fa olana vonjy tavanandro fotsiny ihany izany ho ireo mponina satria tsy mahavaly ny filàna andavanandro akory. Vokatra izany, voatery mitady rano any amin'ny toerana hafa ireo mponina ary vidina lafo ny rano iray bidon. Any ambany any zay makarana 500 sy telonjato tonga eto mikarama. Dia rehefa ohatra vidy rano zay eo ambany eo dia 200 ny bidon. Azay eto Alasora ambony eto dia tena anisan'ny tena mijaly rano. Raha rano 5 bidon dia mahatraka honana ray ao anatin'ny tapa-bolana. Dia zay tsy zay manam-bola dia manakarama fotoana rano zay tsy manana dia miloloha rano any ambany any Androka mandra-pahatonga aty na any Tsara. Rano sotroina any Tsara nefa tsy madio tsony fa efa rano fanasana lamba no tong mamiakatra. Amin'ny andro alina zany amin'ny 4 alina mbola hoe milahatra rano eto nefa ny landreny rano tapaka dia tsisy mihitsy dia any Tsara mandeha maka rano zay efa vavianitra tony ary mbola milolo bidon maka any Tsara amin'le tsy fisin'ny rano fa mafy ny te sotra rano. Tokantrano Anarivony ary mponina nalina no misedra tsy fisitrahana rano fisotro madio avy amin'ny Jirama ety Alasora. Kanefa mandony faktura ny Jirama isam-bolana ihany ireo mponina no mbola voatery mividy rano amin'ny vidiny lafo any toeran-kafa. Ny tena olana azahoany ben'ny tanàna dia ny foto-drafitrasa-panjakana iankina ny fiainam-bahoaka ny fotony mihitsy no tsy misitraka izay rano vatsiny ny Jirama izay akory toy ity CSP eto amin'ny fokontany Alasora ity. Nefa ety amin'ny komina Alasora ato amin'ny CSP2 fokontany Miadana tsy misy rano. Efa ambolana maro izay misy ny foto-drafitrasa ny Jirama fa tsy ny Jirama rano zany amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa ny Jirama nefa tsy misy rano. Ny commune ity zao jerevo no miezaka zany mitatitra rano rehefa tsy maharaka ny fitateran-drano Jirama satria hatreto dia vahaolana vonjy tavanandro nomena ny fokontany Alasora, nomena ny fokontany Miadana. Ka eto dia mitodika amin'ny tompon'andraikitra rehetra hoe andro maneran-tany mahakasika ny rano androany misy ireo tena mijaly rano nefa anaovanareo ny foto-drafitrasa izay atongavany rano any atokantrano izy ireo sy ato tony toeram-pahasalamany tony. Dia tena tokony hieritreritritsika hoe aiza le fandrosoana tokony dradradradraina ranondrano izay antoko ny filaminana dia tsy misy akory, tsy misitraka an'izany akory ny vahoaka. Dia izay no tiako anairana zany hoe aiza ho aiza ny vahaolana maharitra mahakasika ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka ny Alasora. Tokony hatonga saina ny tompona andraikitra ihany raha ny foto-drafitrasa-panjakana toy itony no misedra olana tahaka izao ihany ny fanazavana. Omaly faharoa amby 20 ny volana Martsa moa no andro natokana ho an'ny rano maneran-tany. Manamarika izany isan'ny taona ihany koa ety amin'ny komina Alasora ka nisy nesika no karakaray ny fiadidian'ny tanàna sy ny fikambanana kolorano ny zarana rano mamaim-poana ho an'ireo mponina tamin'ireo fokontany roa tena mijaly rano ety Alasora.
farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mito eo amin'ny firenena maro maneran-tany ny tsy fisindrano ateraky ny ahitany mampaneno laklosy amin'ny tokony jerena politika maritra momba ny rano ny firenena mikambana aloha ny fiakaran'ny hafanana iainan'izao tontolo izao fanadiadiany eo amin'ny sariny Euronews. Dans de nombreux pays, comme ici au Maroc, chaque... olona ray faingo efatra lavitrisa maneran-tany no mizaka ny tsy fahampindrano teo anelanelan'ny taona 2022 raha ny taremarika navoaka ny firenena mikambana nefa dia ny ampaefatra ny olona maneran-tany no tsy manana fahafahana intsony amin'ny fahazona rany fisotro madio. Ao anatin'ny tondromena noho izany izao tontolo izao hanome tsy ho fisindrano atsoatsy. Miaina izany ny faritra maro any Maroka maina tanteraka ny tany ka tsy misy intsony ireo tahirin-drano amatsiana ny firenena. Ny fiakaran'ny maripana sy ny tsy fahaiza mandrindra ny fandanian-drano dia antony tsy ahazoana misitraka rano hoy ny firenena mikambana. Mila jerena ny politika maritra hiadina amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay miteraka haintany maneran-tany ka maharitra tsikelikely ny rano amin'ny firenena maro maneran-tany ho hatrany fanazavana. Ankoatr'izay, na misy azy ireo mahazo rano dia tsy madio araka ny fenitra izany noho ny tsy fahafehezana ny lafin'ny fanadiovana. Toy izany no iainana ny Peroa ka nandraisan'ireo tompon'andraikitra fipetra manokana amin'ny fametrahana toeram-pidiovana mitokana. Ho an'ny Suisse kosa indray nanangana tranomboky manokana momba ny rano izy ireo hitadiavana vahaolana matipaika amin'ny fitsitsiana sy ny tsy fisin-drano izay. Ady lehibe iraisan'izao tontolo izao noho izany ity resaka haintany miteraka ny tsy fisin-drano ity. Atahorana hiparitaka tsikelikely amin'ny firenena maneran-tany ny tsy fisian'ny rano noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro ka hanairana ny rehetra mba handrindra ny fandanian'ny rano. Hatrany fiarana tombokilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka ny antsiprimbavao hatramin'ny farantony mazatra ny fandarana ahoana marina ny Global News no raha inao vetrany orin'izao fampalalam-baovao izao orin'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Praise Fighter ny tenako tombokilasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.